manolotra ny arahaba tompoko. Tsioka malefaka miovaova no mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Raha tazantsika amin'ny sary azo vaminjana-bolana izao dia saika maimaina avokoa ny ato anatin'ny faritra masina misy atsika. Mikisaka kely any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny ny orana tandrifin-drahona arahan-kotroka indraindray. Vinavinaina isy fiakarany maripana mety hananika mihoatra ny 7 degré mihitsy aza moa any amin'ny antintany atsimon'i Madagasikara. Afana arak'izany ka entanina ireo marefo mikasika izay hafanana izay mba hitandrina indrindra ireo zaza madinika sy ny olona efa nahazo taona. Entanina ihany koa mba tsy hiranty be eo amin'ny masoandro ary anao akanjo maivana. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso dia andrahoana mety arahana orana malefaka ny manodidina amin'ny mahanoro, torak'izay ihany koa ny any Afitovinany atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanana ny Matsiatra ambony. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro ny any amin'ny faritra avaratra sy ny ilany atsinanana ny Madagasikara. Iba ny toerana kokoa ingaby masoandro any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo. Raha ny tolakandro indray dia azorana malefaka ny manodidina ny Maroantsetra sy Antalahy, torak'izay ihany koa ny manodidina ny Samborano. Andrahoana mety arahana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ny any Melaky, Miandrovazo, Bongolava, Vakinakaratra, Moromany, Matsiatra ambony ary Iorombe. Iverina andrahoana amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ho an'ny Analamanga sy Itasy. Kely dia kely ny herijika mety hisiana tandrifin-drahona na misy aza moa izay tandrifin-drahona izay dia mety ho kely ihany na hipitipitika na hororam-pisy ihany izany amin'ny ankapobeny. Ny any amin'ny toeran-kafa kosa dia saika hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro na andrahoana vitsy. Raha ny maripana indray dia manodidina eo 9 ka hatramin'ny 7 degré any amin'ny faritra atsimo-nosy, 9 degré ny any Menabe sy ny faritra avaratra andrefana. Misy fiakarany eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 19 degré kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany ary afana tanteraka ihany koa morotsiraka atsinanana satria manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady dia azo orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray manodidina amin'ny mainty rano, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Menabe sy ny tapany avaratra ny faritra atsimo andrefana. Ho maina ny faritra sisa fa hiverina andrahoana amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny any amin'ny morotsiraka avaratra andrefana, ny morotsiraka avaratra atsinanana ary ny any Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary ny faritra atsinanana. Ny vinan'ny maripana dia mety ananika hatramin'ny 7 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny antintany atsimon'i Madagasikara, 17 degré any amin'ny faritra Menabe sy ny faritra avaratra andrefana. Isy fiakarany 30 na 30 degré ihany koa maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy dia azo orana tandrifin-drahona arahan-kotroka indraindray ny any Melaky, Menabe ary ny tapany avaratra ny faritra atsimo andrefana. Ho maina ny faritra sisa fa mety holalovana orana tandrifin-drahona manodidina ny Samborano, holalovan-drahona ny Takariva, ny any Sava, Analanjorofo ary ny faritra atsinanana. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny alahady fa manodidina eo amin'ny 7 degré hatrany ny any amin'ny antintany atsimo-nosy, 17 degré ny any Menabe sy ny faritra avaratra andrefana ary misy fiakarany 13 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana dia afana hatrany amin'ny ankapobeny manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro omenanao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'ny kisary izao dia nijanona amin'ny antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity. Saika manodidina fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina ho ambany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay VT eto Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Eto matopoka.